Fototra tanteraka ny fifidianana ekeny rehetra ny alalam-pifidianana araka nambaran'ny choc na ny comité d'harmonisation des organisations des sociétés civiles pour l'élection tary ny Ralivasan Artina anton'izay nambaran'izy ireo fa namolavolana sosikevitra lalam-pifidianana vaovao izay natolotra ny mpanao politika androany teny amin'ny hôtel Colbert. Maromaro ireo teboka vaovao nentin'ny choc hanatsarana ny lalam-pifidianana, anisan'izany ny famaritana ny andraikitry ny mpiantsehatra lehibe efatra amin'ny fifidianana dia ny fitondram-panjakana, ny seni, ny fiarahamonim-pirenena ary ny antoko politika hafana manatanteraka fifidianana fiodinana voalohany sy faharoa ao anatin'ny 90 andro farafahabetsany ary 30 andro farafahakeliny mialohan'ny farana ny fitoam-piasan'ny filoham-pirenena Perinasa. Anisan'ny sosikevitra noentin'ny choc ihany koa ny hamintarana ny fotoana fampelezan-kevitra. Fohy loatra raha 30 andro zany anaovana propagandy fohy loatra ho an'ny candidat ny hitety a Madagasikara ilay manontolo ka hiverinay hoe tokony hisy ny pré-campagne zany hoe fampelezan-kevitra arak'izany filaza zany hoe ny hevitra ny tena aparitaka mandritry ny volana maromaro mialohan'ny hataperan'ny fehim-potoana amin'ny fifidianana anankiray zany. Raha ohatra ka ho lany fehim-potoana iasan'ny fidy anankiray dia hiverinay any amin'ny 12 volana mialohany iny dia efa tokony hiroso amina pré-campagne na fampelezan-kevitra fa amin'izay resahan'izay ny hevitra ihany no azo aparika amin'ny fotoana io fa tsy misy mihitsy fampelezana endrik'olona na fampelezana olona ho candidat zany. Fa kosa ny tena fampelezan-kevitra araka ny mahazatra antsika mandritra ny raharaham-pifidianana dia rehefa mivoaka ny listry ny candidat nankatoavina zany dia izay fivoahan'ny listra zay dia efa fanomezan-dalana sy fanoloan'ny fampelezan-kevitra ka amin'ny fotoana io azo aseho ny sarin'ireo candidat. Mikasika ny famatsimbolan'ny candidat amin'ny fifidianana, sosikevitry ny choc ny tsy tokony sina orinasa vahiny manohana candidat. Aleo mba tsy ny firenena vahiny any ivelany na orinasa vahiny ara-panjakana any ivelany no hanohana candidat eto amin'ny firenena. Fa mety olotsotra ngambany mety azo atao raha ekeny rehetra. Faharoa ilaina ferana ve ny vola mandritra ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy ny fampelezan-kevitra zany hoe mandritra ny pré-campagne sy ny pré-campagne mila ferana ve ny vola mikasika an'izany. Natolotra ny mpanao politika androany moa ny volavolana lalam-pifidianana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena choc ary mbola isy amin'ity volana desambra ity ny atrikasa iarahany mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena choc hijerena miaraka ny lalam-pifidianana ifanarahana.